Kapoka sanganasany R Stefanuela andrenesanao ny feony Eden Stella lahatry ny avo nomena fi miaraka amin'ny ifaby R Stefanuela ary radavy Kapoka nandrindra ra teknika lahatry ny avo nanatondosa rima ny fanantenana tena mba sarotra koa le tsy rado le matematika teo ka zany ve ie tena marina raha misy azoko le fanazavandra misy azo teo na andray azy zavatra tsy sarotra avy aky reny a indre mihitsy ny tsy mifantoka tsara zavatra tsotra kely reny ho anareo mahay ve moa tsotsotra aminareo daholo na sarotra tahaka ninona azy koa e fa ho anay tsy mahay kosa dia sarotra daholo na mora mbola samy tsy mahay daholo akintsika matoa mianatra fa ny anareo ane servisy sisa no alana fa efa ho anaty loha daholo io karazana lesona sy formula rehetra io e fa zany aloha eo ihany fa ahoana fa iza marina ho azany miantoka amin'ny fianarany laty tsy azoko ny tiandreo lazainy mba aza vao tsara hoe rikanto ka ela tao aty amin'ny sekoly mimpanankarena be aty ny mianatra nefa nareo ary olona sahirana keliko angahitakia le reniko izay no tsy mba andriandro tsy mahandry alina mitady vola mba hampianarana n'ity zanany dia mba mahita vola kosa izy raha izaniko lafo aneny ekolazy ao e ka raha ny herindrerany dia mety tsy hahita mihitsy izy e fa sainga kosa ny herin'Andriamanitra manampy azy mandrakariva izay indray le resaka Andriamanitra fa re fa inona mihitsy izany no tena hankalana ao an'Andriamanitra ka tsarovy anefa arikanto fa matoa ianao mbola velona toy izao dia noho ny fitantanany sy ny fahasoavany izay eshi rehefa miaraka amiko mody Rajoelina dia aza atao reniny sofiko mihitsy izany Andriamanitra anareo izany mazava tonga ary neny ary mba ny Ravalondray ianao izany androany anaka ie ka inona hoana roneny no masakao fa tena nona mafy ane azany ka fa inona izany no mampiakanakana neny eo ka zany ane anaka fa tena tsy nahita asa azo natao mihitsy za androany dia tsy misy sakafo ve zany ao eny anaka andray ny vola ao anefa tsy foko anabangana mihitsy fa saram-pianaranao manaraka indrisy roneny malalako mampalahelo loatra izao fiainantsika mianaka izao ka nefa atao ahoana moa e fiainana daholo izany ary matokoa ianao roneny fa mbola ho avy ny mazava angatezitra ny zanako ny tsy miteny mifona anaka mifona fa efa niezaka mafy ihany eny antady fa tsy nahita roneny ao mitsangana fa inona ary ty za neny tokony andohalika tanatrehany neny toy izao e fa tsy nendrena dia andohalika tanatrehako ao mitsangana dia andeontsika mianaka hivavaka mba hovokisan'Andriamanitra ny fanahy masina amin'ity alina ity vahoano arikanto hoe ahoana ary papa iza le bandy niaraka taminao hariva teo iny fa iny koa ve dia tsy fantatry papa e zanak'ilay mpitaona entan'olona eny Andravoahangy eny re iny maninona zanak' Razizy finona koa moa ny arahanao amin'ny olona oatra andrendry kato ka ray kilasy ane izay e dia sendra mba tafaradalanako sady ray lalana raha teo mihitsy atao farany sady voalohany iny androany iny rikanto
Tsy tiako mihitsy ianao mifampitakosokosona amin'ny olona toy ireny. Ie, sady marina raha menatry ny an'olona iny raha any amin'ny takotakona any. Lasa lavitra loatra kosa ny aia maman e. Iny aza olona malefaka keliko. Ka zary kanto tsy matoky olona zany a. Ary ny olona koa tsy azo tsaraina amin'ny endrika ivelany zany. Ka aleo mitandrina ihany e. Ny aloha dia izay ihany e. Fa raha no manomboka androany ny fifaneraserana ao amin'iny. Mba le namana mitovitovy farim-piainana amintsika ireny jerena ary kanto a. Reny atao namana. Ok azy papa sy maman ao fa tsy fanerasera amin'ny intsony azy ahy e. Zany aloha eo ihany e. Ary mba aiza zany reny no mahita volan-doavana saram-pianaranao e. Mba efa nanontaniako azy tokoa zany ry maman fa ozy izy hoe nenonony no mitady. Ka nitadiavany reniny any le vola mihitsy any no anontaniako hoe aiza e. Mangalatra eraky ny tsena reniny a. Zany ve dia tsy hainao e. Ha! Tena tandremo tsara naka amin'ny fitaovam-pianarana raha izany a. Sao mantsy izy tsy manana ka ny anao indray no alainy any eo. Iena re a. Ka tsy hitako mihitsy koa angeza ilingilinginy ireny mampianajanaka any amin'ny sekoly mpanana any raha izany e. Mba te-ady larana mpanana koa re izy a. Teo very izy raha izany ko. Iny ve na ho afaka amin'ny fianarana aza isy andray asa akory. Voglariana fotsiny ny azy. Eshi, azy re zany dia izay hanaovany azy any a. Ny antsika nandeha eritreretina. Izany akantona sipakely tovitovitra mafatifaty kely iny izany ary mianatra ho amprimantsikola koa zany izy fa manao tenue mitovy amin'ny ahy. Maninona moa zany raha nataonana dia tonga dia apresankale. Manja kely bonjour. Ouais, ianao koa manaitra. Bonjour. Ouais, zany bandy bokosy kely sady tena mikata be any izy zany. Azafady avy mianatra ho amprimaire school ankanzy. Ie. Ay kosa dia fa naninona zany tsika zay vao tafahana nefa samy mpiara-posta ihany. Dia tsy haiko aloha izay antony zany fa ianao zany kilasy fafira tsy mahadiso. Kilasy famaranana kia ary ianao. Za terminal zao. Tsy hay zao hoe mba hanao ahoana fa tena enjana be ao amin'ny terminal ao Zany ve? Sao dia mila fanampianarin-je. Ie, tena mila mihitsy raha misy azonao hanampianako. Tena misy ka. Inona angamba zao no tena sarotsarotsa amin'je ao? Le maty zao no tena enjana be aoko. Tena mamaky loha mihitsy, marina e. Aiza koa dia hoe mamaky loha fa efa tonga aloha tsika ty ka raha mety aminao dia aleo raha riva indray toezana ny resaka sa tsy maninona ka dia aiza zany seno andrasana. Jery aloha ny anarako azafady fa ny resaka tokony atao indray no lasa faranko. Tsy maninona re zany dia faly mahafantatra ny jery zaniko. Za kosa ny kanto. Ay dia faly mahafantatra ny kanto aho zaniko. Tena tsy napetrapetraka fotsiny le anarana. Tena kanto daholo mihitsy na mandrakotra ny tenanao azako. Ianao koa dia mahita lazaina ka. Hita fa zany no marinako. Fa mety amin'jy aloha raha fampiantsika kely eo am-bavahantsika raha riva. Mety zany ka. Dia bonne journée ary jery. Ok Akia, toi aussi. Ok, merci. De rien. Sao mba ateriny ireo entanao ireo madama azafady. Ka tsy ateriny ireo. Ka tsy tia ve le hoe rasisy tena mila mitandriny ry raha izany Tsy ataoko lafo be any madama nitondrako azy aiza no aterina fa hoentiko mory fa le raha madoty ve tsy manala teny gasy tsy aterina ho ary eo ory zandry
omeko hatriny lahy anatrandreo tetandreo tany amin'ny park iny. Ay ray alina. Ok are. Ka andao ary fa tsy maninona izany e. Andry madama, za kosa ve mba efa nitaloha taminao taloha teto dia nomenao olon-kafa indray e? Ohatrizay. Dia maninona nefa e? Izay tianay miala vola ihany io. Eny ary, mirary soanao madama. Ohatrizay le ty e. Ianao izao indray ve mba mirary soana? Ny tenanao aloha asiana feverana. Andao lesy ry zandry andeha. Lany andro amin'ity olona daly ty eto fotsiny tsika. Tena mba marina raha hitondra vola hodindray raha izao no mitohy marina. Le zanako anefa efa tsy nisakafo maly hariva sy androany maraina. Marina tsy ho faty misara ny ampianarana any ny zanako iny. Tompo, raha sitraka ao dia esory amin'ny mianako sao angidi-piainana mafy izao. Nefa aoka tsy ny sitraponay izay tianay atao no atao fa ny anao rery ihany. Ary ianao mahalala ny mahasoanay ka mahatoky ny fitantananao izay. Amen. Miandrananga andry izany sa... Fa inona moa izany no tokony andrasako anao ka? Dry. Vanganisy natesitra ny taotra lasa mikitakita be izany eo. Inona nefa nidiran'ity amin'izany natezitra na faly? Ary lasa mandeha any amin'izay ka? Tsy azoko mihitsy koa ndry izany ka. Mba marina e? Efa eto ianao. Ie, efa eto alesy a. Efa ela benga ianao niandry anahy teto. Voaingana teo. Ay, ny andro ny olon-tiny ka iesiko. Aleo lalana modina asiana olona fa tsy... Fa zao anga za dia ho ampianarinao sa... Ie, ho ampianariko fitiavana aloha ianao sao dia tiako amin'izay rehefa manaiky. Ary rehefa potipotika dia ariko ohatran'ny kialao andrasa simba ireny. Sanakany izao ve dia avelambyzao fotsiny tsy misy io manontany anao ane za e. Oay, azafady efa somary nisy zavatra nahavariana kely hoe inona moa izany ilay fanontaniana teo? Zao nga ho ahy ianao mampianatra anahy? Tena tsy afaka kiara zao fa za mety amin'izay dia mba omenao Andry sur FB dia antsika miresaka sao. Ay, ok ary. Aleo tonga dia indray omeko anao daholo ny numero sy FB. Andraso kely aloha soratako amin'ny taratasy vetivety. Ok ary. Andry izany tsara soratra be Aiza koa e. Ao aloha mba hiasoro kely vetivety ny tananao ka. Alefa izaky mba eo Ka tsy mahasoratra ako. Sady ianao mangidikitika be. Ty ary le izy e. Dia nisariko ihany ny PDP amin'ny FB ao Ay sary dia misaotra ary afaka mifampiresaka veto aza io. Ie, afaka ka. Fa andao amin'izay ary andeha e. Fa ianao aloha izany aiza ny mody tsy anjamantsy mba iray lalana ihany tsika roko. Eny Anjanahary. Ary ianao? Tena ray lalana mihitsy izany tsikako. Za mantsy eny Mavokeno betsakako. Ka andao ary hiaraka raha izany fa ray lalana ihany tsika mandra-pahatonga eny Andravoahangy e. Ndao ary. Ary izy indray moa izany mba niaraka taminao iny ary kanto. Sa mbola ilay zanaka 4 iny ihany? Neny koa izany. Bandy namako vaovao ray eny ary maman Ay kosa. Ie, manam-bola iny Zany raha tsy tena voko mihitsy fa nividianany an'izao zavatra tiako rehetra izao teny an-dalana. Dia tsy namelany indray raha tsy ateriny teo am-bavady avy eo. Mba izay ahay mba mendrika ho namana. Efa tsy rehefa tritran'olo rery ireny.
Sady manam-pahaizana be koa ane iny ry maman e. Anga? Za zao zao ampanaoviny koriko. Fa zany aloha eo ihany e. Hitako ane akily hoe kala rasisy iny tankeo e. Aketo kera ny endriko. Zany very maman. Tokera vehivavy zany. Eno e. Mba talao ariny endry hoe sondry mba hoetiko iny entanao madama. Ataoko mora nge. Ngano metiko. Netsoko lafetery. Hanka mahay molotra tao ny enao vavy. Nefa ane le zanana ry maman ka tena mizezy any ampianarana fa hoe mahay hony e. Mba riarian'ny sekoly mihitsy. Tandre midriry kanto sao hoe resin'ny zanaka 4 mi ao a. Raha fahaizana aloha izy ry neny tena tsy lany a. Maninona? Zany ane nanaovako kory mba handreseko anazy e. Ay, tena metaka izany fa ataovy a. Tena ataoko mihitsy ka. Ary mba zandray amin'izany manindry sy riarian'ny sekoly fa tsy le rady be iny intsony. Mba mandeha amin'ny tokony izy tsara ihany ve ny fianaranao anaka? Eny fa na dia tsy zarizary aza ny fanohanana anao. Eny rery neny a. Ary aza matahotra nefa hiezaka mafy dia mafy mihitsy mba handrisitsika n'ity fiainana Kristy e. Kony a. Hay kosa. Ary matokisa ianao fa raha mbola eto neny mahantra dia vonina trany aho hikaroka izay tsy ampy amin'ny fianaranao e. Dia misaotra betsaka rery ny malalako a. Dia matokisa koa neny a fa tsy maintsy tratrako ny tanjona kendreko. Ie, dia mirary soanao anaka. Engany iny dianao mba ho lavitra ny tanàna misopatra sy tongotra mamingana. Ary mba ho tratranao soma tsara izay tanjona irinao e. Ianao no tena isaorana ry neny manohana anahy. Eny fa na dia mahantra azy tsika mianaka dia tsy mba ataonao latsa-tanjana ny zanaky ny hafa mihitsy ny zanakao. Ao mihitsy aloha fihiniko izany reniko tiako izany ka. Ianao koa anaka dia mahita tao ka. Bonjour kanto. Tia indray le zanaka 4 mi be ty. Fa inona koa ny mbola natoka tonany ty anay e. Zany efa tena miezaka manalavitra anazy. Manahoana ho a kanto? Fa marary anga ny fahitany ty anay amin'izao ka. Tsy azoko mihitsy koa ndry izany ka. Manoatra na manoren'olona manay izany ireny. Inona tsara hoe izany vavany ty? Nisy napetraka ty anga tao? Azafady akia. Mba sendra voateniko tsy nary e iny a. Tena azafady. Tsy vitan'ny azafady izany ry anina. Tray kosa. Ho hitany ty tsara ny valiny. Ze zanaka 4 mi kely io tiako mba miseho milaitso. Andray akery kanto. Hita fa zany ny marina ry anina. Io reto a. Io reto fa lehilahy lehibe koreta ka. Io orakoray. Fa inona ny ratsy nataoko andriry kanto a? Inona ny ratsy nataoko andriny dia ataondry ohatran'izao zahay. Ano a? Asa, mbola voazana aza dia mampitomaniko. Maika izany fa hoe tsy maintsy roahana ihany eto amin'ny sekoly hoy. Fandriana nefa noho izany dia havita androaka na eto e. Zany zanaky ny mpanana ry anina. Vao miteny fotsiny izay hoe roa io fa manadalana azy mbola tsy ampitaona dia izay neny ty. Dray ry kanto e. Fa nga moa izany nareo ny sekoly no dia hanaovanareo izay tianareo toy izany ka. Ary nga koa izy ty alaina rabavany fotsiny tahaka mamadika bainga toy izany. Tsy misy tsy vita ny vola izany ry anina rehefa atao a. Ary omeko an'ity sahady ny mahereza fa tsy maintsy tafalako eto ty amin'ny herinandro ty. Dia ho vita andry ve e? Fa ahoana moa ny tsy ho vitako e? Kanto a. Ny fona moky a. Tena mingavy. Non. Ty nga adala. Sady za ry anina tsy mandray fona an'izany a. Mazava. Salut Nji. Salut Jery. Dia ahoana?
Tao mangingina pena izany Ka tsy misy ambara letsy a. Farovina angay ala zany vao mba afaka mampanao koronara tsy mahadiso. Izy nefa nandefasako MP tamin'ny maly arive tsy namaly anefa. Zany ve? Natsoko indray nefa indry aveo dia tsy tratrandro Oay, tena azafady fa tsy nandeha tokoa ny fonako maly tontolo sy androany lesy a. Fa inona no nalefa ny latany? Hoe sabotsy zany tsika dia mba manomboka an'ilay kora amin'izaiko. Ay ve, dia ho any aminay ala sa zany ho any aminareo? Inona izao mety amin'zy Izay mety aminao dia mety amiko foana e. Dia mba esory kely aloha ny tanana fa mahamenatra be ka. Ndry koa dia zarikenatra. Aleo zany ianao makany amiko raha mety dia manomboka amin'iray dia mifarana amin'ny 4. Ahoana mety aminao? Ie, mety zany ka. Dia matiara inona no niboantsika azy? Matery tamora kipiso zany zao mantsy ny tena haiko. Raha resaka lesiny zany mantsy tsika ny tena toma be Ie, manontany anao ane za e. Oay, azafady aky raha mety aminao dia aleo siansa natomboantsika azy Siansa? Oui. Fa misy olana angany zanako papana ohatrany malandaina zany Tsy misy olana ka. Ohatrany reratreraka fotsiny aho io. Ka maka ary zany aina tsarako. Ie, fa zao tokoa papa sy maman Ao zay anaka. Fa maninona marina ma zany le zanaka 4 mihindra roa antsika tsy hanatra ao am-pianarana intsony. Maninona? Fa ianao ty ve lasa niverina sain-jaza indray ry kanto nga moa tsika ny tompon'ny sekoly ka afaka anao izay tiantsika atao Ka tsy tiako ny ry papa sy maman fa miseho milay be loatra sady manao vava be amiko ane izy. Fizy moa zany no izy no miseho manao vava aminao ka? Ka zany adalainy dia tsy manaiky dia anaova vava aveo sady raha onany be hoe tsy maintsy mbola ho azy noho ny tenako fa tena tsy rito ny fatratra efa hatry ny ela. Zay ary le fanahiko. Ary ataoko mahalala ny anarako izy raha izaniko. Tsy saina. Sady zaza mbola tsy ampitaona ane ianao ry kanto Zary papa sy maman tena tsy hianatra intsony raha mbola mianatra ao iny ka. Ao fa raha pitrany aho dia ho any amin'ny talehanareo ary tsy hamelako raha tsy miala ao iny raha izany. Tena zay mihitsy rainy Ary maninona moa tonga dia tsika roa tsy miaraka makany Mina mifatiny aloha zany ty rato kely tsy mahalala ny kanto anga. Na aleo tsika telo mianaka mihitsy miaraka makany dia tantarainy kanto amin'ny talianareo daholo ny zavatra noteneniny Andry rehetrarehetra. Tena mety mihitsy zany ry lalao ary mifoaza maraina zany ry kanto raha pitso fa handeha maraindrainy tsika. Maika hiasa mantsy izay mivady. Ok papa sy maman Sindra mba hanaonao tao foana tany an-tsekoly tany ary ianao ty rato lazao adininy aty an-dalana aingana. Inona no nataonao tany? Tena tsy nanao ninninona zany ho azy ary neny fa nisorapotaka fotsiny tsotro izao natao amiko. Ka lazao ary hoe inona no tsy maintsy ilanana maika be any? Efa hoe fa nisorapotaka fotsiny ho terena fotsiny tsotro izao anakiny zavatra tsy nataoko akory. Ka zavatra inona le nanerenanao tany? Any re zany ry neny fantatro ihany fa andao andeha aingana ka. Dia tena minina amiko zany ianao fa tsy nanao ninina tany? Eny rery neny mahazo matoky ianao. Ka andao ary andeha aingana fa maika Ka efa tena farafoana ery ne izany fandehanako zany nefa tao ohatrany mbola tsy tratrako ihany nefa ilozany eny ako. Ataovy mihoatra ny farafoana dia mahazo anahy amin'izay ry le kely ty lehilahy nefa kely aina.
Reny miditra ny vavahady reny ry zareo ry papa sy maman. Eny tokoa. Ary andao tonga dia anatonana raha izany e. Ka andeha haingaikaingana ary tsika e. Tongotsika ity dia makaiza indray za. Ka efa hoe tonga ary dia mbola hoaiza indray hoy neny. Na andao tonga dia hamantanana amin'ny birao an-tale. Izany zao mety. Ay ela zany le bandy miseho amin'ilay sy mandrahoana ny zanako Ka tsy nanao an'izany aho tompoko. Io mihitsy ry papa ataovy mahita. Avy reny eto daholo amin'izay ilay vavabe an'ity tamin'iny ra sa? Azafady tompoko. Andao re mba atao resaka milamina tsara le resaka raha azo atao e. Inona ny adalana nataony izanako io? Kanto a. Inona ny amin'ity e? Dia vita Andry ve e? Vita Andry manao toy izao anahy. Eny e, mahery Ndry. Tena mahery kanefa tsaroa fa tsy ho ela dia hivaly amin'Ndry daholo izao ataondry amiko izao e. Sana kely aza mba hitso tena tody a. Maty aneny Fahalalana viaiza moa tompoko no ahafahanao mikasitanana ny zanako azafady. Aoka mba hifanaja kely sika madama. Aleo raha matotiana anaranay azy rehefa tsy vao anatra ao izy a. Saza raha tsy taiza. Hita mihitsy hoe lohana 4 Regleo ihany ny vavavoakanao madama. Ary dia mbola tsy tesitra dia apetrao ihany ilay fifanajana azafady. Ka afaky nanao inona nefa tena natesitra ary. Sady olona toy izao koa hoe mba homedriko no hajaina. Ny fakonay aza angamba mbola mahadio. Sao mba tsy rariny kosa ny vavanao izany madama. Dia afaky nanao inona nefa ho ahy e. Aok'izay. Andao amin'izay tsika androso any amin'ny birao amin'ny tale. Efa miandry ao mantsy izy izay. Noho ny tonga tao amin'ny birao an-tale izahay dia tsy nisy resaka lava-tsony fa avy dia ny dosiako rehetra no nomeny. Nandohalika ilay reniko ny fona sy ny taloha mba tsy androahana kanefa tsisy namaly izany. Izany no teny tamin'iny avy eo hoe mitsangana dia andaontsika mianaka andeha. Tony ny vary eo alohany tsy parifary izay mianaka eto ka namanana ny marina aza dia miontrika satria mavomavo. Rehefa izay dia lasa izay nandeha. Ary noho ny tonga teo amin'ny vavahadin'ny sekoly izay dia nihirika. Ary indreo izy telo mianaka manao farahe miaraka amin'ny taleo ivelan'ny birao an-tale ny tazako. Veloma ianao ry sekoly anjakany kolikoly a. Fa ny aminao kosa dia mbola hifankahitsika sy ndry ry kanto izay namotika ny fiainako toy izao. Neny eo. Inona e? Fa mbola tezitra amiko foana ve izany neny e? Averiko ihany anefa ary neny a. Fa tsy nanao adalana izany ho aza. Ka tsy nanao adalana ary ve ianao dia efa raha mifandroahana anao toy izao e. Tena diso fanantenana taminao mihitsy ary rado Mba mino moa neny anahy e. Tena mariny. Leo be an'lainga anao ary rado aok'izay. Ary eo ianao miandry trano izany fa andeha hitady vola. Zaho koa hiaraka aminay nitady vola ka. Aleo ary neny mba hitady amin'izay koa fa efa betsaka loatra izay vola lany tamiko izay a. Ny antony kezahako nampianatra anao rado dia mba tsy andombiasanao ny asako. Kanefa nitapohanao rano mangatsiaka ilay hafanam-poko. Hany ka tsy hitako intsony izay holazaina. Neny a. Rehefa tsy afaka ny ino any neny a dia avy aloha izany resaka izany hivalonao amin'izay. Andaontsika mianaka hiara hitady. Ka andao ary fa atoandro ny andro e. Tsapako mbola tezitra mafy amiko neny. Kanefa tao ahoana moa e. Sendra tsy azo anoharana ity ka tsy maintsy miatrika sy miaritra. Ka dia tonga soa atao mikorandria mavilanitra ao mansoa e. Ianao koa dia be sariteny ka. Ary dia androso tokoa moa izaniko. Somary tiatiry fa tsotsotra kely ny aty amiko a. Tsy maninona re izao a. Atao amin'ny efitranao aza mahafinaritra keliko. Izany ve? Kely jerena fa Jerosalema ozy ilay mpanakanto izay. Aza mampiomeho ahy e.
dia aiza tokoa izany ry dada sy neninareo e. Toa ohatra mangingina be izany mantsy atoko. Aka, mipetrajery za. Fa eny mahitsy izay no tena mipetraka fa aty aloha manofa trano e. Hay fe. Dia inona izany ny fotom-pivelomanareo eny ka? Dadanay aky mitantana orinasa lehibe eny mahitsy eny a. Ny indray manana grossiste eny. Zahay zao ny grossiste tena matanjaka indrindra eny amin'izao a. Hay fe. Hitako ialahy manam-bola sady be gesta keliko. Ka zanakin'injana iny aty a. Eo koa dia milainga tsara lahatra eo. Tia indray aloha androany to dia kitoza tsara eny ka ataoko lany miaraka amin'ny vary soso. Aleo izany many ary. Fandao amin'izay ny fianarana no efa toana ka. Andao ary ravako. Efa vonina tsara izany ianao a. Hiditra amin'ny tena enjana avy hatrany manotsikako. Efa vonina be mihitsy re a. Atso, aiza mitsikinao e. Tena kanto marina. Ianao koa izany. Dia aza mikitikitika moa aloha ka. Le koa tomboka. Tena lafatra indrindra e. Tena marina. Zero a. Ao aloha ianao ka. Tena babinao ary kanto a. Tiako loatra ianao. Izany ve? Dia ao aloha mialao ka. Jery. Tena marina ni. Tena tiako ianao kanto a. Jery a. Zero a. Tsy misy ba tsy manaiky anjery izany raha mbola eo tao amin'ity tany ity a. Ary na iza manaiky dia lany no fahafy hatrany. Fa tena mandrakosa aloha iny kanto iny. Tena hoe kanto araka ny anarany mihitsy kiala. Tena efa betsaka ihany ny sy mpalaviko tato hatrany izay fa izy tena hafa mihitsy a. Aleo aloha izany ho amin'ny fa efa maty izay mibaolina e. Aleo aloha ampiresaka ankela ravaka atao amin'ny FB ato indray aloha fa Tena lasa nitarika saretana ilay zanaka 4 minitra izy miaraka e. Izany very mama. Ina fatiny tsara izany ka. Mbola aiza ireny ahazo aniny e. Izany koa no mendrika ny olona ohatran'ireny. Misy fomba fiteny izay mantsy manao hoe ny dia tanany ihany ny arahan'ny dia tongony. Ka rehefa dokera izany ny reny mazava ho azy koa fa mpitarika saretina ny zanany. Hita ho azy papako. Oay. Ohatra maloloha be tampoka teo ane zazany. Kanto? Fa maninona zanako? Mandeha aloha ray nakaraha mangatsika? Anginy ianao e. Eny re a. Ohatra marary be izany ny kibok'olo mama. Kay. So dia ninakina ny zavatra tsy zakata andray ary ianao ty? Non ka. Kilasy izay ihany no amiko fanafana be anko. Ty le rano e. Fa naninona nga ny zanako papatika ha? Ohatra misalebolebo be izany a papa. Ary sao dia tokony hoentana any amin'ny dokotera ary aloha izy ry lalao a. Ao aloha batao izakany amin'ny efitranony e. Za namboatra ny fanafodiny. Ninana gilasy mantsony izy ka mety zakany angamba. Enao nefa tenenina foana hoe aza mihinan-kinana an'ireny ho ahy. Kanafana be ary papa dia mividy anankiray fotsiny a. Reo aloha ianao bataina makany amin'ny efitranonao ka. Malakilaky ianao manamboatra ny fanafody ho azy ao e. Aingana ianao. Eny e, vetivety dia vitako. Tafio lamba aloha izy mba hafana e. Ao aloha midaboka kely eto ianao. Dia mitafio lamba tsara. Aingana. Tamy maman avy eo mitondra fanafody ho anao. Ok. Merci papa. Fa inona koa ary izany mahazo anazy izany e.
Ohatra misy zavatra mihetsika be izany any anatiko any. Nanao ry zay Kato? Ao aloha miarina kely mihinana fanafody Efa nitonotony le izy ka. Za aloha mba reny kely fa elaka be maman. miadana itony zanako toka. Ao are. Dia ao amin'izay ary ty sotroy dia manao fa mafana tsara e. Mila tsemboka mihitsy indri vao mety io a. Ok maman, dia sotroina daholo ve ty? Ie, dia ty ny rano avy eo e. Zay fa lany le izy maman. Ay, dia ao amin'izay ary matory e. Ao fa tafiako lambo dre. Yo. Tena enjana indray iny a. Tsy mba mpanao ohatr'ireny nefa. Ka nanahoana hono izy tao ry lalao? Efa nomeko fanafody izy ka. Ay, Alao Louise Toro mba azo fanany e. fa inona koa raha hono nahazo azy tampoka tao e? Kifa hoe nihinana gilasy honoko. Eto koa moa. Misy etan'olona vatery ny nala kely fa andao rado a. Amin'ity andro efa hariva be ty veriny eny. Ie, Sady za koa nge izany ireny efa tena reraka e. andao fa za vehivavy ty aza tsy mitaraina reraka ary rado a, ary malakilaky ianao e. Eny ary roneny a. Fa be da be nga le entana sa Betsabetsaka ihany izy eo fa haingana ianao e. andraso kely vetivety loha erineny. Fa mbola misy inona indray e. Maika anetsika ho ahy e. Ho aleto ihany ty andro. Nanendaka kely an'ity afisy ty fotsiny ary neny a. Ohatra mahaliana mantsy le iziko. Fa ho ataonao inona zany izy sa mbola andeha ho any amin'ny WC indray ianao? Aza dia mampimery ery neny a. Aty aloha ampirimany amin'iny ihany dia any an-trano vakiana tsara e. Ie, tena ilaina any an-trano mihitsy ty rado a. Retsy koa mbola misy, mandehana indao daholo. Andao rery neny andeha fa tsy alina midely ireo ianao a. Ko raha tsy hoentina any amin'ny WC araky ny eritreretinao koa nanendahako an'iny teoko. Fa ho atao inona fotsiny zany iny ka? Andao fa ho fantatry nenao ihany ny ilako an'iny e. Ka andao ary fa hariva ihany ny andro raha izanoko. Dia inona zany le tena mahavarinanao amin'ity taratasy ity ka? Neny o. Inona e? Bediny veso zara iteny amin'iny hoe andeha hiverina hianatra ary neny. Ngaly eo mitarika sarety sady ry tony. Mbola aiza re zany ry rado kely? Mbola aiza ry fiainana? Neny a. Inona? Tena resaka matotra be any izy nataoko amin'iny izany e. Fa ianao ve aloha very tadity sa ahoana e? Fa misy inona ka? Nga adinonao sahady ilay nilazain'ny talehanareo hoe tsy misy sekoly mahazo mandray anao tsony ka. Ka tena tadidiko mihitsy iny e. Fa tsy hoe hiverina an-dakilasy anie izany e, fa hiofana hianatra asa. Hiofana inona izany? Hitaniny eny. Hoy ity soratra ity hoe fampiofanana arak'asa. Izahay dia mitady olona maromaro vonona hiasa ao amin'ny kalisanitera ao aorian'ny fiofanana. Olona manana diplôma BBC farafambaniny. Ny saram-piofanana dia mirary ary ny lango dia ampianarina maimaim-poana. Raha mahaliana anao izany dia atsoy ity laharana ity ary aza tara fa voafetra ny toerana. Dia inona zany ny asa tao amin'io? Ka mifampiantsa amin'iray firenena navelan'ireny ry neny a. Tsara karama be izany kalisanitera izany a. Ka antsoy ary aloha zany io laharan'io raha pitso raha vonona ianao e.
dia anontany io izy hoe ohatrinona ny saram-piofanana hoe eny reriny eny malalako dia ao aloha fihiniko mihitsy neny ka mahita tao ianao tia ka. Ody ary iza koa ary samy mandondona misalasalananjy be zany. Aleo aloha jerena fa tsy oay ay ve malalako hoe manaondry manahoana ianao? salama tsara kia. Ao mansoe inona ny fafaohany? Tsy misy vaovao re Zany ve ao aloha pisokely aloha hoe anomboka indray ianao ry jery ny azo ny kipoko malina rary be dia ny salehibe inona tsara hoe ka zany ho ako dia inona zao mahataitaitra anao amin'izany? dia ho sanatsy efa mibotso ny kala le dia inona zany ny paika amin'izany le fa tsy zavavy ianao zany ohatra ny tsemboka tampoka zany aka tsara savaka fa sao tokoa ary kanto hoe ahoana letsy tsy hainao hoe misy zavatra metsiketsika avy eo anatin'ny kibonao. Hita fa ohatra misy zavatra mihisaka be zaniko dia vao mihetsika maherihery dia te handoha be lanitro tsy azoko mihitsy koa ianao zany ka fa tsy fatiny ary vehivavy-bikina ne izy ty tao ohatrany tsy taitra mihitsy kialako dia inona re zany ny atao aleo aloha tsy ho lasaina anazy dia mbola tsy fantany. Raha-pitsy vao maraina dia hiala ty any ambayaka vao mijanona velomaki manja kely zay fikanao amin'io zaza io fa tsisy rarahiko an'io Ary inona koa ty mahazo an'le rangahy avy any tao milongolongo tsy tahoanahoana izany. Fa manina koa papa samy vadika moana Ampangino vavanao sao dia voafelaka tsy lereo Fa ny zanako naninona anao moa le rangahy ty. Ianao nitezitra any amin'izay mahatezitra anao akiko ny zanako nitezitezeranao eo. mipetra alohanareo mianaka fa misy inona papa? Fa misy inona tokoa lesy mifona ary izy mianaka. Fa manina ianao ty mifona ary inona daholo kosa ny any ivelany azy zanatra kato tena polisy ry mama fa nanao inona tany ianao ty rainy valio mifona reniny mifona papary kanto mifona fa nanodikodina vola tao ampiasana dia tratra. manina papa? Zany polisy akalo tamin'ireo papa? Papa? Fonjeo re olona fa lasany any papa. Mama mama lasany any wa papa mama nanomboka teo dia nikorotana ny ankohonanay. I papa no voatazona vonjy maikina tamin'ora ary za kosa niala tamin'ny fianarana satria voapirofo amin'ny toejaza ny tenako. Zany rehetra zany nitambesatra tao am-pony mama any ka tapaka alan-dratsy fidiny izy ary malemy eo am-pandriana tsy mahay miteny. Za kosa ila tsy ho hitako izay ho ampiana ny tenako
mitady anjery matetika any an-tranony aho nefa tsy tratrako foana izy. Noho ny farany dia nanontany ny mpiray vodirindrina taminy aho ary nilaza ry zareo hoe efa mifindra trano ony izy. Niezaka ihany koa nitady azy tany am-pianarana isaky ny maraina kanefa indrisy faherim-po verimaina fotsiny izany. Tena tsy vanona ny lehilahy e, izany sisa ny tsy afaka ambavako. Mafy ary tena mafy loatra izao zavatra mianjady aminay izao. Aiza re ny tany alehako e, ary ahoana ihany koa mitohy amin'ny fiainako. Vonana ho an'io fiofanana io tsara zany ianao Rado. Tena vonina riary neny ary matokisa ianao fa tsy maintsy vitako io e. Ohatrinona tsara moa ilay vola ilaina rehetra teo. Valo alina sy iray hetsy ianao ry neny. Ny fito alina ho ny frais de formation dia ilay ambiny teo tsy haiko hoe atao inona tsara nga. Fa ampy an'izany ve aloha volantsika ao ry neny. Tsy hitady ve aho rehefa tsy ampony ao Rado ah. Faroviana nga ho no manomboka mianatra zany dia inona avy ny fitaovana ilaina? Manomboka amin'ny alatsinainy ho ny inscription neny dia za tsy nanontany hoe inona avy ny fitaovana ilaina fa amin'ny alatsinainy fotsiny izany dia makeny dia vo anontaniana e. Ay, dia aiza hono ilay toerana ianarana zany? Itsanjanahary hony. Ay kosa akaikoko. Dia tandremindray raha Rado sao anao tao foana toy ilay tamin'iny fa dia izay ny aminao. Mba matokisa moa neny anay e. Araza manay ianao fa tsy maintsy vitako ahy io. Eny ariko. Ary misy zavatra tadiavin'ny maman fa aleo aloha aho eny. Ahoana angary maman? Inona? Noana, sa inam-bary? Ahetsiketsiny fotsiny ny lohany. Inona re ny tiany ambara ary lanitra ianao? Maman? Maman? Inona ny tiany maman lazainy e? Izany moa maman Maman? Ary toa miakatra be ny masony. Tsy mamoaka feo intsony ny vavany sady lasa mangatsiaka be any izany tenany izany e. Maman fa manino maman e. Maman mariave ianao e. Maty maman. Tena maty maman. Maman azy ilaozana moa zahay e. Mifona maman fa mba miverena moa. Maman mbola mariave ianao e. Vonjeo e. Vonjeo re olona fa maty ny reniko a. Maty. Maty ny reniko ra olona fa vonjeo a. Fa inona daholo re zao fahoriana miantra aminay izao e. Telo volana mahery izay no nifonjako tetỳ an-tanimora. Tsy mbola nitsidika nefa izy mianaka na dia minitra iray monja aza. Asa na mety tezitra loatra koa angamba e. Fa mba inona raha ny hevitra ilay nofoko iny koa aloha e. Tena nanofo ratsy be mantsy aho. Nofo ratsy izay mbola tsy nisy toy izany. Resy olona mangony aho. Fa tsy kanto ve ty tamin'ny manantona ty? Ary toa ohatrany
be vokana izy izany sa ny masiko ve ny mandroro Papa kanto ny zanako fa ino ny tearano maso ataonao ty Papa, tena mafy fa misy inona ary kanto tena mafy mahazo antsika papa. eny kanefa mitony ihany aloha ianao aza manao ohatran'io anaka Papa Papa kanto eo mba fa foany ranomasy dia mitony ianao fampaherezana ane zao ny ilain'ny papanao tsy ranomasy tahaka an'izao kosa anaka ary aiza maman Papa ngatsana ka ty izy ka maman neka fa maninona maman maty maman papa maninona inona tsara hoe tirazainao kanto maty maman fa maty naninona zanatry papa ny zava-nitranga tao aorian'ny tiranao amponja mahafatsy maintsy ny sakaina na izany azy anaka miasa ihany ianao otony olona mitondra rano ane ianao ka tandremo tsara ny vatana anaka dia aiza zany zao ny ray io zazy io papa efa hoe mitonio aloha ianao ka tsy hitako ane izy fa lasa nandositra angambe kanto efa niezaka nitady azy any kanefa tena tsy hitako mihitsy fa dia inona loatra reny nahazo anao no dia nanaiko lavo ny fakapanahy ohatran'izany ianao papa fa nanino ianao anaka tena mifona ary papa efa niezaka nanohatra Naturel radio tiako ery tsy fitandremana kely fotsiny ane anaka dia mampitatra zavatra goavana be sao dia noavinao mihitsy ny potika tanteraka ny aveniranao sima dia inona tsony izany ny aminao tena very papa tena tsakotsakony nenina eny zao kanto na izany aza dia kalma ihany ianao sarotra mantsy ny mandrava ny zavatra efa vita izay hatrehana no avy no andao maniny ary tapitra ihany koa ny ora famangina fa izay maneno izay ny lakilosy mandra-peona ianao dia maherezy izany zanako papa izany ieny azy papa misaotra anao dia mahereza koa izany papako izany misaotra anaka adraho fihiniko ianao kanto tonga ianao tonga ary neny ka nanahoana ny tany rado horesintsika amin'izay fatrana ary neny rado io no mijoro miteny hoe ho afaka tsika afaka volana vitsy dia amin'izany tsika tsy hitsitsy mihitsy fefa ela no nikaza-pahatrany dia ankehitriny nahita karama tsara hoe izay mihitsy lesy dada fa lasa dala ve ianao rado eo ty dia mandihy tsy afatavony eo korangama ny mba filinina fotsiny ka ohatrany lasa gaikoko ka mba faly ary neny sany ve zany tsy mba faly amin'izao fahasoavana be mitobaka izao ka tena lasy ty marina vo androany iny ianao rado ny anatra mbola aiza re ty 3 volana ianarany avy eo indray mbola tsy hoe ho voaray ihany sa tsy ary ho afaka amin'ny fiofanana atao sa tsy dia izao ianao dia misioka sahady nefa voahiditry ny ala ka efa tsintsy koa ilay jamba be finoana ary neny efa naman'ny afaka sy voaray asa sahady rado kely zanak'Ramatozisy mahantra dia ho hitako eo ary raha izanoko eny rery neny io dia neny koa rangamba matokisana zany tiry neny sao tsy fantatrareo ny ahiko aminao ty ane rado dia izao maninona indray ry neny sendra ny ambo misy raiko veta nefa ny fahaizana ray sotra tsy te ahita rado ka aleo mba ho vita aloha ny ady izay ianao vao mifaly
ary afaka manao izay tianao atao mihitsy ianao amin'izany a. Ka alefako ihany aloha tiriny na hohanina tsy hohany a. Dia za rery izany sisy tiany miaina ato amin'ity tranonay ity a. Malahelo ny fiainako aho izany. Dia inona re izany ny ataoko hoe? Za ty afaka 3 volana sisa dia ho teraka. Ato anefa ity tsy misy na dia ariary aza. Sa reo amidy ny fitaovana sasany ato an-trano ato hividianana fitaovana hiterahana e. Mafy koa anie ty mahazo anaty e. Raha mba naina naja tena mantsy izao a. Mety tsy toy izao mihitsy ny fiainako. Nefa indrisy fatary e. Manenina sisa ny azoko atao. Dia mba aiza tokoa ary izao ilay jerin-doza tsy vanina iny. Tena hozoniko any iny tsy hanataranaka mandrakizay e. Ty zako ohatra ny abdala ka. Efa izao mahazoko mbola mahavita manozon'olona ihany. Aleo aloha mba andeha hitanin'andro kely eny an-jaridaina fa mangatsiaka be azany ka. Dia nivadibadika tokoa ny andro ka zary tonga volana izany. Niovaova ny volana ka zary tonga taona, ary roa taona izay ny lasa. Hany ka lasa rinda sady tsy tsarona intsony ilay angidi-piainana mafy ny anjato taminay sy neny. Izaho moa efa nahita asa tsara, ary noho ny asa roa taona dia nananganako tsena lehibe ny mba hatao fidiram-bolany. Na eo aza nefa izany dia tsy mba hadinonay mianaka mihitsy no misaotra an'Andriamanitra mandrakariva satria noho ny fahasoavany sy ny fitsombina no natoy izao anay. Tena manana ny fomba fitantanany tsy takatry ny saina laza ao Andriamanitra izao a. Ary na inona endrim-piainana omeny anao dia hisaory azy daholo izany. Mba sendratsy ny asa kely aho io dia manampy aneny mivarotra. Ary eto an-tsenany eny aho izao no mitantaranao amin'izao zavatra iainana izao. Izaho eto ampitantarany indrindra no nisy zavanitranga toy izao tato an-tsena. Mba mangataka re tompoko. Mba mangataka fa tena nona mafy ty zanako ty e. Tena efa hatry ny maro izao izay mianaka tsy misakafo. Fa firy taona izany ty zanako ty madama azafady? 2 taona tompoko. Fa toy rado marina. Fa iza koa izany ianao mahafantatra anaka? Fa iza tokoa ianao ry madama kely a? Mifona rado a. Mifona aminareo mianaka e. Ka ianao aza anie tsy fantatra akory e. Ka hoe mifona ahoana fa tsy azonay mihitsy. Fa inona nataonao taminay e? Rado a. Ahoana e? Za le olona tsy vanona namotika ny fiainanao e. Ahoana tsara hoe? Tadidinao le anao voaroaka tany an-tsekoly tamin'ny taona 2024 iny. Andriamanitro, fa kanto ve ianao e? Ainao sy ny fianakaviananao izany ilay seho azo mafy be tamin'ireny. Tena mifona re tompoko. Mba mamelana nefa tena mafy ane mahazo anay e. Inona ary kala kely ity ny idirako amin'izay mahazo anareo any a? Iny a? Inona e? Nakoarika ataon'iny ity. Mangina ianao rado a. Za aloha izao no miteny. Ny seho azo hoenjana mihitsy mantsy reto tamin'ireny a. Ahoana? Mbola mafy be nganareo sa? Fa ianao ke lasa daly e? Aleo aho tompoko andeha efa misaotra. Haiko fa tena tezitra amiko mantsy mianaka amin'izao e. Noho ny nataona ihany anefa ny nahatonga an'izany fa tsy maninona re a. Mijanona aloha ry kanto a. Mijanona aloha fa ninina anie efa. Rariny ny azy rado a.
ka leo andeha efa manjary manakorotana anareo mianaka indray. Sanatria akory hoe masika ary kanto raha nanao andreny fihetsika sy fitendriny fa tiako tsapaonao fotsiny hoe kodiaran-tsarety ny fiainana eto an-tany. Ny ambony mety ho lasa ambany ary ny ambany dia mety ho lasa ambony. Ny tiako hatongavana amin'izany dia izao hoe Ny ianao atompoko. Rehefa mba eo aminao ilay toerana ambony dia aza manindry mafy ny ambany izany. Tsarovy anaka fa na inona atao eto dia misy maso mijery io, ary io maso mijery io dia manana fitondrana tsy takatry ny saina, dia tsy iza akory izany fa Andriamanitra. Andriamanitra? Ie, le nankalainao hatramin'izay iny re a? Mangina aloha ianao rado Eny ariko. dia izao anaka. Eny tompoko. Manova kiny marina mandrakariva. Rehefa manao marina ianao dia ain'Andriamanitra foana mitondra ny fiainanao, ary tsy tapaka izany ny tady mampifandray anao sy Andriamanitra. Izao zavatra mahazo anareo izao mantsy izao natsoina hoe kapoka. Kapoan'Andriamanitra nareo satria tapaka ilay tady mampifandray anareo. Dia tiany tohizana indray io tady io satria tsy tiany ho very mantsy ny zanany. Mazava aminao ve? Tena mazava tompoko fa misaotra anao. Tena henoko nahazo hery mihitsy aho izany miaino an'ilay teny mamy nomenao teo. Ka ao mitsangana ary loha ianao teo e. Resy ity zazy ity rado dia ampandroy. Ary ny reniny asivo midio any amin'ny dosy. Izaho aloha andeha haniditsena dia hijerina akanjon'izy mianaka etsy an-tsena eto vetivety. Eny rerineny a. Ary avy eo ny aty amin'ny taontaony zanako ny mamany. Ay kosa tena trano goavana be ty tranonareo tery kanto a. Ie, kanefa rindrina mijoro sisa e. Efa foana ny ao anatiny. Afaka fenotsika indray aneny eo raha izany avy e. Izany ve? Eny raha afako. Rado. Kanto a. Tiako ianao. Babinao efa hatr'izay ny foko. Eny fa na hatramin'izao aza izy dia mbola mitoboka ao anao foana. Rado a. Tsy mendrika anao rado a. Fa tsy hitanao ve io sakana amin'ny lalantsika io raha hitambatra tsika e? Hitako tsara ki io a. Fa tsy mahasakana ny fitiavako anao izany io. Ao nie mba tsapo kely ny foko e. Tena mitoboka fatratra ao Andry. Rado a. Ka aok'izay kanto a. Fa na mino ianao na tsy mino ianao dia izaho no ataoko ianao. Masika na zava raha mety ianao. Le fomba filazako tiako ianao. Indraindray taona ataonao hoe kilalao. Kanefa miangavy mba azo atao. Ty voko efa tsy afaka niala aminao. Aminao reriana, aminao reriana. Milanao amin'izay sisa androm-piainako. Ho andeha mandro fa tsy namako. Tonga dia lazao papa sy mamanao. Fa tenanao azy io efa tsy lalao. Sao dia tareo za. fa atao lasa lava volombava be dia lasa rasta koa. Ka aty amin'ny faritra tsy mety anie io anaka e. Papa koa mampimeka. Ka marina an'izao. Fa izany eo ihany fa tiany amin'ny papa. Fa inona ny ato anatin'ny ty valopy ty anaka? Tena tsy haiko izay ihany fa jereo aloha papa. Ary ampavahady ary izay telo mianaka miandranao a. Ahoana tsara hoe anaka? Tsy renitsony le nolazaiko marina. Ary maninona moa izany raha sokafan'ity valopy ty e? Dia inona hono ny ato anatiny? Ty izao misy taratasy. Dia ty fanasana an'iza nefa? Aleo hoe jereko. Toy kanto.
tekanto sizaka. Iza moa ty bandy ty ny zanako anambady ny zanako tena faly kanto anambady ihany ianao. Ary inona indray izany ty taratasy iray ty? Eo oe teny voakato raha izany, tafa voakato ihany azanyko. Andriamanitra anao tena faly be aleo aingana aloha mody any zareo any amin'ny vavahady raha izanyko. Atolotra anao ity peratra ity ho marika sy famantarana fa izao dia efa napakatra anao vadiko. Atolotra anao ihany koa ty peratra ity mba ho marika sy famantarana fa izao dia efa napiakarina ho vadinao. Arabaina ary zanako isany mahorena tokatrano sambatra dia mitera fitolaso fitovavy. Arabaina ihany koa nareo roa dia maharetatra amin'ny farany. Dia misaotra betsaka rery dada sy neny Tena sady faly any malahelo rakizy mahatsiaro mitsanga menatra mihitsy io. Averao reny lasa fomba ny lasa ary dada efa ranondraraka tany reny ka tsy azo rofina tsony ka izy reny makalesina amin'ireny kapoka nahazo anareo reny eny letsy soa zany fankapohan'Andriamanitra mba aizako manitsy ny diako amin'izay andro kely sisa iainako dia ezaka hanarina ny lesoko Ary avelao amin'izay zany resaka izany fa ndao daholo tsika hifaly sy andika. Ndao ary ka andao ary fa tsy izay koa ilay hirandizan'ny olon-droa fa nandeha. Kapoka sanganasany R. Stefanuela andrenesanao ny feony Eden Stella lahatry ny avo nomena fi miaraka amin'ny Ifaby R. Stefanuela ary Radavy. Kapoka nandrindra ra teknika lahatry ny avo nanatondosa rima ny fanantenana.